Miarabantsika rehetrarehetra indray araky ny titre izay nataoko teo io dia misy resaka fitsarana kely tsika, misy fitoriana izay napetraky ny vadiny contre ny lalaty, vadiny teo aloha moa zany andrendre tonga arivo contre ny lalaty Rakotondrazafy mikasika fikasana hamono faty ary everiko angamba fa mikasika an'le horonan-peo izay hitantsika teto amin'ny Facebook iny mikasika an'le hoe mort au rat sy le tentative d'empoisonnement hoe maninona raha pozinina na maninona raha asina omena asidra. Reny zavatra reny zany dia azo raisina ihany hoe ho tentative de meurtre. Fa eto zany tsika miandro hoe andray fepetra ve ny fitsarana sa ilaza fa sa hoe arirarira ny fitsarana satria moa olo eo amin'ny fitondrana no misy mitory. Dia asa raha anao ny juge d'instruction izay nametrahana ny fitoriana. Tena zavakely fotsiny an'ilay procédure zany hoe plainte avec constitution de partie civile no napetraky ny mpitory. Dia izay plainte avec constitution de partie civile izay dia fanerena ny doyen des juges hanokatra enquête rehefa avy nahazo classement sans suite tany amin'ny parquet. Raha ohatra zany mametraka ny plainte avec constitution de partie civile io ny avocat ny mpitory dia normalement tsy maintsy manao ouverture d'enquête ny doyen. Raha hitany fa misy proof hoentin'ny mpitory. Afaka manao ihany koa nefa ny parquet hoe refus d'informer na manday izy zany hoe réquisition au fin de refus d'informer hoe tsy manaiky izy zany nanaovana ny fanenjehana dia afaka mihoatra an'izay ny doyen des juges d'instruction dia manao ny enquête ihany. Fa eto zany tiako tenenina hoe malaza be mihitsy tato ato ny fitsarana, manomboka hatrany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny PAC izay nisambotra ny sénateur teo aloha Olga Ramanatsoa. Eo ihany koa ny fisamborana ny chef de région tany Diego dia zao indray zany hoe inona no hitranga ho an'ny lalatina. Tsy afaka hiteny aloha izy zany hoe haute cour de justice no afaka mitsara azy amin'io, afaka manao ny enquête satria ny raha tokantranony dia tsy ao anatiny ataontsika hoe acte lié à l'exercice de ses fonctions de ministre. Dikan'izay dia amin'ny maha-olon-tsotra azy no hitorian'ny vadiny teo aloha azy ho namono olona nanao eloka ny fikasana hamono olona. Dikan'izay zany dia ny tribunal de première instance izay nandraisana ny doyen des juges ihany no manana fahefana manao an'izay enquête izay. Miandry zany tsika hoe anao ny doyen des juges sa tsy anao. Miandry koa zany tsika hoe anao an'izay réquisition au fin d'informer izay ve ny parquet izay fantatsika tsara ny parquet ao Anosy fa dia mandray baiko tanteraka amin'ny fitondrana io. Hitantsika tamin'ireny fitoriana isan-karazany napetraka momba ny nationalité ireny dia nolavin zareo tanteraka ny fandraisana an'izany fitoriana zany. Dia hitantsika eo zany fa tiako ampahafantarina anareo fotsiny fa tsy ny haute cour de justice ny manana fahefana anao ny enquête io satria acte ao anatin'ny vie privée an'le izy fa tsy ao anatin'ny maha-ministra anazy hoe acte nataony amin'ny maha-ministra azy, amin'ny maha-olon-tsotra azy. Faharoa